misy atelier ataon'ny syndicat kristianina malagasy nanomboka androany 4 oktobra 13 manazava ny président national ny Secrima eto Madagasikara. Miarabantsika rehetra manaraka izao fandarana zao. Mivory tokoa ny Secrima eto amin'ny Mussolini Hotel eto Antananarivo. Ny Secrima izay mametraka ny tontolon'ny asa sy ny mpiasa eto Madagasikara ho lohalaharana amin'ny fanadihadiana mikasika ny tontolon'ny asa. Ny fandaram-potoana zany izay manomboka androany alatsinainy 4 oktobra ka mifarana any amin'ny zoma anoany dia natokana ho fijerena ny hery sy ny fahalemeny Secrima izay efa natao tamin'ny taona 2024 miaraka amin'ny CNV international avy any Hollande izay manohana ny Secrima ka izay etsika efa natao tany amin'ny taona 2024 izay nandiniana ny hery sy ny lesoka na ny fahalemeny Secrima izay fa jerena antsinjarany tsara dia ho tanterana ho avadika ho asa mandritra ity atelier ity. Izay asa zay dia misahana ilay karazana teteza mita eo amin'ny Secrima ka hananganana ilay atao hoe comité de redressement hapiatra mba hoentina manarina tsara n'ilay Secrima manomboka amin'ny taona 2024. Mandritry ny 3 volana zany dia atao anatin'ilay hoe crise ao anatin'ilay hoe teteza mita tiako tenenina ny Secrima mba hahafahana manarina ny fomba piasany sy ny fomba fijery ny tontolon'ny Secrima sy ny tontolon'ny asa sy ny olana arak-asa sy ny miandraikitra sy ny mianjady amin'ireo syndicaliste mikasika ny asa. Izay zany no adihevitra izay no asa ataonay amin'ity atelier ity mametraka an'izay hery sy fahalemena zay ho tena asa ho tanterana mandritra ny 3 volana ary azo-tsapahitanana mba ho ampiarina ho asa aindreketana tsy ampiarina manomboka amin'ny taona 2024 miaraka amin'ny CNV. Raha fantatra dia manerana faritra 20 saika ahitana Secrima avokoa. Faritra firy eo no efa misy tonga manatrika zao atelier zao? Eo amin'ny faritra 20 eo zany neverina ny eto ary andrasana efa tonga moa dia petontoerana fa ny sisa mbola manaraka ho avy.